eny ary ivavakytsika ry Jehovah Andriamanitra io rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ianao nisotranao indrindra satria tsy navelanao ny ratsy no nanjaka tsy navelanao ho resy izay amin'ny zavadrehetra zay mety sakana na amin'ny lafiny ara-teknika na amin'ny connexion zany fa tsy amelanao raha tsy andreny teninao indray androany ary tsy avelanao mihitsy fa tsy toy ny voany dirana teto ny voany eto fa andre ary ho fanasitranana ho an'ny nofinay zay teny zay renesinay ary fahasalamana ihany koa any fanahinay dia aoka ianao Andriamanitra niteny satria velona tao anatinay mifanahinao izay moa dia tsy mahay mandray izay teny avy aminao raha tsy avy amin'ilay fanahy nomenao ho voninahitra ny anaranao zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy noentinay maniritsy mangataka izany amen. Tenin'Andriamanitra zay hoentintsika androany dia Jakoba toko fahaefatra efa hainao tsenjery io Jakoba toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Jakoba toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo tsy izao ve no hiaviny dia ny filanareo izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo mila ianareo nefa tsy mahazo ihany mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany mifanditra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo ry mpisitaka mijangajanga tsy fantatrareo va fa fandrafina amin'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao amen. Zany tenin'Andriamanitra zany indray no entintsika hifampahirezana androany hoentintsika indray angalana lesona eo amin'ny fiainantsika mazava be mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany hoe ry mpisitaka sy mijangajanga fifandrafina amin'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Ry ava-malalo amin'ny tompo ohatrany hoe mahavariana ihany hoe fa maninona moa ary inona natao hoe misakaiza amin'izao tontolo izao fa nga moa za tsy anao tsy eto amin'izao tontolo izao fa nga isika tsy miaina eto amin'izao tontolo izao ka fomba ahoana moa no tsy hifaneraserantsika amin'izao tontolo izao. Misy zavatra lesona lehibe mihitsy no ampianaran'ny tompo anio hoe izao tontolo izao dia mila fantatrao aloha voalohany indrindra hoe inona no nahatonga ny izao tontolo izao tsy maintsy avahana satria tsika tsarovo tsara fa rehefa nisy ady tany an-danitra any amin'ny apokalypsy toko 12:12 nisy ady tany an-danitra ary naharesy ny zanak'Andriamanitra dia nazera ilay bibidia dia ilay mena rana ela dia le devoly sy ny anjeliny ary nazery etỳ tany ozy izy ny baiboly ary nitondra fahatezerana lehibe etỳ ambony tany ka loza ho anareo izy ny baiboly any amin'ny loza ho an'ny mponiny ranomasina sy mponina amboniny tany matetika nefa isika ohatrany tsy mahatsapan'le hoe loza ho antsika le izy fa ny zavatra Andriamanitra mihitsy no miteny hoe loza ho anareo tany loza ho anareo ranomasina satria misy ny atao hoe fandrofana fahobea zay ataon'ilay ratsy. Inona moa ny idiran'ilay ratsy izao tontolo izao? Tadidry tsara ny tenin'Andriamanitra voalaza any amin'ny 1 Jean 5:19 dia milaza hoe isika dia avy amin'ny an'Andriamanitra fa izao tontolo izao kosa dia maninona moa izy mipetraka eo ambony ny ilay ratsy avokoa confirmé zany fa efa eto amin'izao iainantsika izao le ratsy confirmé zany fa tena mibaiko ny
ny monde extérieur hitantsika zao le ratsy zay le nataon'ny Paoly hoe andrian'izao tontolo zao. Ry ava-malalo amin'ny tompo, ozy mantsy anareo hoe fa inona kosa moa no tokony hidirako amin'le ratsiko? Za olona mivavaka, za olona mandeha any am-piangonana, za olona mihaino toriteny, za mamaky baiboly, kinona moa no tokony hidirako an'izany? Tadidio Jesosy Kristy mihitsy no nivavaka tamin'Andriamanitra ray any amin'ny Jaona 7:10. Izao izy tsy eo amin'izao tontolo zao intsony, fa ireto zay mino areto no eo amin'izao tontolo zao ka mangataka aminao tsy ny hanasoranao azy eto amin'izao tontolo izao. Averiko indray mandeha, tsy ny hanasoranao azy eo amin'izao tontolo zao no angatahako aminao, fa no erovanao azy amin'ilay ratsy. Verina foana le izy petraka ambonin'ilay ratsy izao tontolo zao dia ny avy de nataony Jesosy mivavaka de hoe erovana an'le zay mino azy amin'ilay ratsy. Fa tsy ny teny hoe erovy amin'izao tontolo zao, satria tsy ny teny hoe raha zao tontolo zao aloha de efa tsy tokony ho eo intsony ianareo, fa tsy mangataka mihitsy izy hoe tsoa eo amin'izao tontolo zao. Ahoana tokoa moa zasy ianao no tsoany eto amin'izao tontolo zao? Zao tontolo zao no mila anasianao amin'ny fitoriana araka voalazan'i Jesosy hoe mandehanany amin'izao tontolo zao. Tsy maintsy toriana amin'izao tontolo zao ny filazantsara amin'ny famonjena vao tonga ny farany any amin'ny Matthieu 24:14. Tsy maintsy ho toriana. Fa androany tsika tena nianatra manokana hoe inona ny tena zava-doza amin'le zao tontolo zao, satria na tiatsika na tsy tiatsika rapiditsika de efa mandeha mifanerasera amin'ny olona eto amin'izao tontolo zao. Ozy mantsy anareo indray mandeha, ny olona hitantsika eny amin'ny arabe dia mizara roa. Misy ny olona izay baikony fanan'Andriamanitra, iny le atao hoe zanak'Andriamanitra, satria ny Romanina 5:4 de milaza hoe zay tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra no atao hoe zanak'Andriamanitra. De eo ihany koa le olona tarihany le andriany izao tontolo zao. Efesianina 2:2 ka hatramin'ny 4 de manazava an'izany hoe ary ianareo dia efa novelomina fonimbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay nalehanareo fahiny araky ny fomba n'izao tontolo izao, araky ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra. Io le teneniko teo hoe zao tontolo zao eo ambanin'ny fifehezan'ilay ratsy avokoa. Tao zany tsika tam'voaloha de le olona anankiroa hitanao eny amin'ny arabe na izy baikony ny fanan'Andriamanitra, zany hoe tempoly moa de le hoe Hébreu 3:3 de milaza hoe Jesosy Kristy no mpanapaka ny tranon'Andriamanitra ary ianareo zany tranony izany. Eo zany le hoe Jesosy manapaka ny olona anankiray hitanao mandendeny na Satana. Io le hoe araky ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia fanahy izay miasa ankehitriny ao amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Zanaky ny tsy fanarahana dia zay olona sy zanak'Andriamanitra zany de zanaky ny fahaverezana dikan'izay. De inona zany ny tokony zavatra azonao antoka hoe mitranga eo amin'ny fiainanao amin'ny kristiananao manoloana an'izao tontolo zao. Jesosy Kristy rehefa nanomboka ministerany de ny zavatra nalehany voaloha hitory amin'izao tontolo zao, hitory amin'ny izao tontolo izao. Raha mamaky tsika Lioka 4:4 hatramin'ny 7. Lioka 4:4 hatramin'ny 7 dia mazava de mazava mihitsy hoe ay ve ka ohatra nanjoan'i Jesosy ihany koa mahazo asianao eto amin'ity izao tontolo zao ty. Eo izy tamintsika teo hoe nisy zavatra ho fampianaranao atsika androany tena nataon'i Jesosy, satria Jesosy Kristy nandeha teto amin'izao tontolo zao izy mantsy anareo hoe vao nanomboka nanao an'ny ministerany izy dia tratran'le fampikasoana amin'izao tontolo izao. Inona ny zavatra nitranga rehefa nandeha nanomboka nanao an'ny ministera? Misy zavatra anankitelo lehibe ho fantaritsika androany hoe
fomba fiasan'izao tontolo zao dia point voalohany dia ny hoe miasa amin'ny atao hoe filany maso raha izay. Faharoa, miasa amin'ny atao hoe filany nofo. Fahatelo dia miasa amin'ny atao hoe rehaka izao tontolo izao. Honneur io, le rehaka dia voninahitra. Honneur fambono mitady toerana ambony zany eo amin'le izao tontolo izao, zay le fiazakazahana eto amin'izao tontolo izao. Voalohany indrindra, Jesosy Kristy amin'ny zavatra hita maso dia tratrany atao hoe fakapanahy, fa tsy tratra izy fa nandalovany ny atao hoe fakapanahy arak'le nalazaintsika teo hoe Lioka 4:4 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa nandeha ny zavatra voalohany nahazo azy dia rehefa nony izy dia efa nirahantsika nalala hoe nalainy ny devoly fanahy amin'ny ara-nofo, dia le hoe raha avy mifady anina 70 andro 70 alina dia hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia ovay mofo ary ty vato ty. Dia navaliny somatsara satria tena mahafinaritra be mihitsy le zavatra navaliny le Deutéronomie 4:7 hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Tadidio tsara fa any amin'ny testamenta taloha dia nanafainy zanak'Israely Jehova any amin'ny Amosa izao ny tenin'ny Jehova hoe indro aho izy avy hitondra mosary amin'ny tany, tsy ho amin'ny fanirikanina nefa na ny etaetan'ny rano, fa ny faniriana te hieno an'Andriamanitra. Zavatra mahafinaritra be zany, nalefa an'Andriamanitra ny atao hoe mosary, sady tsisy ny rano no tsisy ny sakafo. Fa le buten'Andriamanitra tsy hoe rehefa tsisy sakafo dia mangetaeta te hisotro rano aho zany na hoe ndaiza no ahitako sakafo, fa le buten'Andriamanitra dia hoe mangetaeta hieno ny feon'Andriamanitra. Satana miasa amin'ny ara-ny nofon'ny olombelona, mora resiny ny atao hoe nofo sy ny fisainana, fa Andriamanitra kosa miasa amin'ny ao amin'ny fanahy. Zao lazain'ny Paoly dia mandeha Korintianina 1:2 milaza hoe tsy nandray ny fanahyn'izao tontolo izao isika, fa fanahy izay nomen'Andriamanitra afahantsika mamantatra izay zavatra omen'Andriamanitra antsika. Zavatra lehibe zany na eto amin'izao tontolo izao ary ianao dia le fanahin'Andriamanitra ao anatinao no manampy anao hiady amin'ilay zavatra ataon'ny Satana eto amin'izao tontolo izao. Fa raha olona kosa no kristianina anarana dia tadidio tsara fa lavo izy zay, lavo izy satria le tena fanahin'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy mbola tsy tena ao anatiny. Betsaka ny kristianina ohatr'izany tsy hoe le kristianina tsy miangona any am-piangonana fa na kristianina tonga ao am-piangonana ary toy ny nataon'ny mpianatry Paoly moa efa haitsika tsenjery, asan'ny apôstôly 7:2 dia milaza hoe fony anareo voniny ve fa nandray fanahy masina dia namaly tsara le mpianany hoe sady tsy rehanay tsy fantatray izany. Reny le atao hoe kristianina tsy mbola atao hoe zanak'Andriamanitra fa kristianina anarana. Ka reny rehefa miona amin'izao tontolo izao dia lasa manaraka ho azy ndray mandeha. Nisy olona andeha hitory amina namany izy, mpisotro toaka be raha lehilahy sady mifokasigara be taloha, dia noho nandray Jesosy izy dia navita hoe tsy nivavaka, navita hoe tsy nisotrotsony nandritry ny volana maromaro, ka le tena sakaiza namany be mpisotro toaka daholy. Dia ndray mandeha nisy fety mpianakaviana dia natsony izy hoe mba tongava moa fa le fiarahana taloha hoe dia tsy mba misy mihitsy ny fiarahany. Dia hoe ho any ihany fa le alcool sy le sigara aloha tsy ataoko tsony kosa eny mba tongava fa miaraka ane dia mba miaraka. Dia nandeha ny lanonana nanomboka tamin'ny 2 atoandro
fisakafoanana mbola naharitra any raha lehilahy satria isaky ny adiny ray miara mivoaka daholo ny namana dia mifoka azy kely eny ivelany dia mbola navita izy. Dia rehefa tonga tao amin'izay asa nanisy namatikena maso azy efa alina be amin'ny 10 alina tsy nivoaka ntsony ny olona satria nangatsika ny andro dia lasa mifoka sigara tao anaty trano. Dia ozy izy zao nolazainy tsara tamin'ilay namany hoe efa sepitry ny sigara ny lisany ihany fa ameo aloha satria ohatra ny efa mifoka ihany na tsy mifoka raha fa samy sepitra aty any. Dia le fofona labiera sy ny toaka na manetoeto be aloha anao kely androany fa kely fotsiny dia lavo raha lehilahy. Zay le hoe kristianina nandray Jesosy izy fa mbola namony le fanan'Andriamanitra tao anatiny, tsy nieno le feon'ny fanamasina ao anatiny. Nandray Jesosy izy dia noheverina izy zay le famonjena dia vita fa tsy nikolokolo ny momba ny nofony izy amin'ny famakinany tenin'Andriamanitra, amin'ny fandehanana any am-piangonana mihaino tenin'Andriamanitra, amin'ny famelombelomana amin'ny fanahy amin'ny fenona tenin'Andriamanitra dia lavo foana izy. Raha izay dia misy koa ny atao hoe filan'ny maso. Fa ahoana moa ny misy filan'ny maso ny fomba fiasan'ny Satana? Rehefa namakytsika ny Genesis 3:7-9, Genesis 3:7-9 dia nilaza an'izao hoe nitenenin'ny Satana tsara teo amin'ilay voankazo voarara hoe mahafinaritra be, andeha ataoko hoe paoma le izy mahafinaritra. Dia zao nataony Eva hoe rehefa hitany Eva tokoa fa sady tsara no maty ody dia nihinana izy. Zay zavatra hitantsika amin'ny fiainana andavanandro. Be dia be fisarihana heverinao fa mety tsy halavanao ary mahasarika anao mihitsy azy hoe andeo hitante. Zay moa le fiteny ohatra mampite hitante izy zany. Kinanjo rehefa latsakao ianao dia ahoana moa izy ny Jakoba 1:7-12 ka hatramin'ny 15. Fa menapanampy daholo izy ny olona raha tarihan'ny filany sy ny tahiny izy ary ny filana ozy izy zay le zavatra ny maso hitanao hoe mahafinaritra, miasa ny sainao mahafinaritra be. Rehefa ny filana ozy izy rehefa torotoroana ao anatin'ny saina zany dia miteraka ota. Zay le teny Jesosy efa manota sady rehefa mieritreritra vehivavy anankiray zany hoe mahafinaritra azy tonga dia mieritreritra zavatra hafa aminy dia efa nanota sady. Zay le hoe rehefa torotoroana le izy tanteraka ozy izy ny ota ary rehefa tanteraka amin'izay dia miteraka fahafatesana. Ry hava malalo amin'ny tompo, le zavatra ny maso tsy afaka ilantsika fa ny zavatra anankiray ianao no mila manapaka azy. Ina moa no mahatonga Jesosy milaza hoe raha ny tananao ankavanana ny mety hitondranao any amin'ny ela, tapaha ozy izy ny tananao. Raha ny masonao no mitondranao any amin'ny ela esory. Ahoana moa no nanalako ny masoko e? Raha androany zany hijery an'ity ordinateur ity dia liana be mijery, andeha ataoko hoe mijery sanatria mijery porno zany ao anatin'ity écran ity dia tsy ny masoko no asoriko fa le site misy an'le zavatra ny tonga dia hotsoahako. Zay le tiana holazany amin'izay hoe le maso no miteraka fikolokoloana ao anatin'ny saina dia lasa miteraka ota. Ary zay fiasan'ny Satana ne miasa ohatran'ireny le manao publicité reny. Dia re tsara rehefa mandeha anaty taloha isaky mijanona feu rouge dia misy an'le panneau be reny midefile eo dia misy rasoir mody ohatran'ny madio be zany tarehan'le lehilahy satria manao pibana rasoir izy dia marika tsy fahatapatatry zay. Dia ohatran'ny mandinika kely izy anefa za manana rasoir mandinika kely izy ohatran'ny tena efficace io zay le izy zay voa zay satria le maso zany nahita an'le izy dia ohatran'izay fiasan'ny Satana ataony publicité eo amin'ny manoloananao izy dia ianao amin'izay fotoan'izay te hanandrana dia tratra dia mividy rehefa avy eo naratra ny tarehako azy satria le izy zavatra tsy araka ny tokony izy akory hoe miara tsara no le izy nefa mividividy fatany le izy ao anatin'izany ao anatin'le izy misy poropolo tsy mety ho lany fa dia isaky manala olombava dia maratra foana. Dia zay zavatra tiako teneny hoe Satana koa ohatr'izay fomba fiasany manao piba aminao hoe ty tsara be. Jereo anie tsy hitako mihitsy zay idirany hoe ranomanitra Lancôme no mipetraka dia sarina vehivavy mianjaka no mipotra eo. Ianao hijery le ranomanitra anapina maso hoe misy mitanjaka io. Tena zavatra asany maizina le zavatra atao. Zay zany le
fomba fiasan'ny satana amin'ny zavatra hita maso. Dia inona koa ny zavatra antrano tsika anankitelo teo, filan'ny nofo dia filan'ny maso. Filan'ny maso moa zany dia taiko be teo filan'ny nofo amin'izay zao. Filan'ny nofo matetika ny zavatra mitranga amin'ny ara-nofontsika ity dia les besoins isan'andro besoin tsika. Tsika moa dia matetika any amin'ny Galatiana 5:1-20 any dia milaza hoe ny faniriana be loatra ny sakafo. Ny sakafo zany ohatrany hoe ay ve ty excès de table ty koa dia miteraka hote. Ohatran'azy zao ngamba tsy afaka so ihany fa tsy hitanareo ny kiboko satria raha zany mitory an'izany hoe kiboko ngeda dia ny olona hoe io zao manao excès de table. Tsy excès de table fa io vadiko afaka milaza. Dia zay zany zavatra mitranga hoe ny ara-nofo dia matetika mahatratra ny olona, tsy manomboka hatrany mpitondra fivavahana io mandrapatonga amin'ny kristianina mipetraka amin'ny W. Hoentin'ny olona andamindilambona andeha raisiko ohatra n'izay lehilahy. Zay lehilahy zay mpitondra fivavahana dia ohatrany manana pouvoir zany ampino ao anatin'ny fiangonana misy antena. An'le tovavy fiangonana sarangorangotra daholy satria ohatrany hiveriny Andriamanitra kely mihitsy ny tena. Zany moa tary amin'ny fiangonana nisy dia teny mihitsy le pastera fohy be hoe tena sory le akizy ohatrany sarzolo aminao daholy. Dia ozy hoe zaho tsy nieritreritra an'izany. Reo izy lasa mifampiarina satria tazotazona anao daholy izy rehetra. Za tsy nieritreritra an'izany. Fa rehefa tena dinihana tokoa izy mety nandeha amin'ny fahatsorany le olona. Fa io misy fiasa satana io, ary iny no mahatonga ny pastera manana roatra. Satria entina any ka any amin'ny Afrika raha mahita ianareo amin'ny vidéo be dia be mihitsy ny afrikanina pastera zay manambaka olona hoe alohan'ny hanambadianao tsy mahazo vady ianao raha tsy miaraka amiko aloha. Dia milahatra ery amin'ny plage ery vehivavy be dia be mitady vady. Dia izy amin'izany raha mpanjaka be mihitsy hoe tsy maintsy fantany zany fa izy zany no misy ny pouvoir mampalahelo. Zay le zavatra mahazo anankiray zay. Dia inona ihany koa ny atao hoe filan'ny nofo. Filan'ny nofo dia io moa lefa tenenin'ny Paoly hoe ny kibonozy izy no andriamaniny. Satria zavatra toriny aman'olona dia mitory ny zavatry ny tany. Zany hoe tsy mitory izy hoe inona ny lakile omeko anao azahoanao le fiainana mandrakizay ho any amin'ny famasinana. Fa ny lakile omeko anao azahoanao an'le arena be any tany. Zany hoe engany aho ela velona mba azahoako be dia be eto amin'ity tany ity anomezako ny taranako. Tsy zay le Jesosy. Raha eto amin'izao tontolo zao izy ny fanjakako dia mba niady mpianatra. Fa ny fanjakantsika ozy izy dia mba an-danitra any no endrasantsika mpamonjy. Tsika dia tsy maintsy mamantatra hoe aiza moa ny tena marina le tena lehan'ity fanahintsika ity rahatr'izay. Fa ny ankabeazantsika kristianina dia ny tsika nefa nytenenina hoe raha manan-kanina sy tafiana dia maninona hozy aoka hianina ny amin'izany. Fa matetika tafalatsaka amin'ny fitiavam-bola ny kristianina. Any ka anaovan'ny olona hoe manotra kely donnant manodona tapany an'Andriamanitra. Reto misy orina be dia be dia mahazo fitahiana be dia be, tsy miandry anao androtsaka akory ny fitahianao. Averiko foana amin'ny mpitondra fivavahana zany hoe aza mampianatra diso re, aza mampianatra diso. Vakina amiko foana ny hoe malaky atoko 7:10 hoe mangalatra an'Andriamanitra ianao satria mandroba an'Andriamanitra ny fahafolo-karena, faharotsay ny fahafolo-karenanao dia androkatra ny fitahiana, anokatra ny lanitra inona tsony no sokafanao efa tsy anatoko voalohany 5:7 dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra efa nomen'Andriamanitra tsika ny fitahiana ambiampy avy any an-danitra. Satria naninona Jesosy Kristy mihitsy no nanokatra ny lanitra ho asy ianao teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy mila intsony ianao hoe tsy maintsy anao an'ity Andriamanitra ne manan-karena an Jehovah an-tany izay rehetra eo aminy. Tsy mila anao izy, tsy zay intsony. Dia ambomboarina le tenin'Andriamanitra hoe manome kely ianao dia
arakarak'izay omenao no hanomezan'Andriamanitra fa tsy vakiny le toy an'le tantara amin'ny Korintiana 2:9-10 dia milaza hoe satria nanomeny malahelo izy dia nanomen'Andriamanitra fahasoavana bebe kokoa fa tsy hoe nandrotraka rakitra kely dia namen'Andriamanitra kely tsy izay le izy fa ahitsiko foana le mpanompon'Andriamanitra tondra fiangonana ngeza be hoe fa maninona rena mba vakina hatramin'ny farany le tenin'Andriamanitra fa mametsifetsy ny mpiangona ianao da metsifetsy mpiangona ianao fa le mpiangona tsy mamaky tenin'Andriamanitra dia lasa voasarika amin'ny zavatra tsy tokony hosariana azy. Tsika efa ampianarin'ny Paoly any amin'ny Kolosiana 3:2-5 hoe sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Manan-karena nataon'i Jesosy amidio fanananao mba hanomezanao ny mahantra, zany hoe butin'l'izy dia le fitiavana fanomezana mahantra, zay no vavaka tena akasitrahana. Dia ozy mantsika hoe voasarika ny olona any ka mahita miroborobo be anao satria reny le nazahoana vola be taloha tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra na ray dia voasarika nandeha tamin'ireny fa rehefa nampifantarin'ny tompo amiko famarinana tsy manaiky azo ny zavatra diso tsony aho fa zany miteny amin'le pastera milaza zavatra tsy mety hoe oka re tompoko mba lazao amin'ny fahamarinana ny olona fa ozy izy Jesosy dia mandeha zao ny lazain'i Jesosy Luka 4:39 hoe moa aveo ozy izy jamba atarika jamba fa tsy samy ho any akady izy roa satria mampianatra diso ianao dia diso no hain'ny mpino aminao dia miara mironana any amintsika ianao fa ny tokony ataonao dia lazanao tsara ny fahamarinana hoe inona ny tena takian'Andriamanitra ho avy Jesosy fa mivonony ianao satria ianao natao hoe tepoly izasy ianao natao hoe fofom-badiny Jesosy dia mila manahaka Jesosy ange tena atao hoe exemple farany ianarantsika. Raha vakinareo ny Petera voalohany Petera voalohany 4:4 dia milaza an'izao hoe koa satria niaritra tamin'ny nofy Jesosy Kristy dia aoka mba ho sainareo ihany koa izany satria zasy ianao mora azony atao hoe fakapanahy ny nofo. Any ka Paoly angely laza mihitsy hoe 2 Timoty 4:3 dia milaza hoe ao ariana dia tsy mazaka fampianarana tsisikilema ny olona ozy izy le fampianarana le manitsy any amin'ny fahitsina any amin'ny famasinana fa mampianatra ny olona mitady mpampianatra ny olona araky ny filany. Inona le filany ato amin'ny mahazo vola be kokoa ty tena mitahy aty fiangonana dia mirona any daholo fa tsy sahy mihitsy raha vao resahana hoe ahoana mombanao raha androany Jesosy ny tonga ho aiza ianao. Tsy mahasahy zany satria zavatra manelingelina be zany be ny zavatra tsy en règle amina dia tsy sahako miatrika an'izany dia alao foana any amin'le mahazo tetehaka be dehibe sy ny karazany be dehibe. Za tsy miteny hoe izy rehetra diso za tsy miteny hoe diso koa izy rehetra fa ny zavatra rehetra dia tarafina amin'ny lampy ny tenin'Andriamanitra satria zay nge le ampianarina antsika foana hoe Salamo 119:105 hoe fa ny tonga sy fanazavako ny lalako dia ny teninao tarafina amin'iny ny zavatra rehetra farany. Inona zany ny tokony ataontsika satria eto amin'ity zao tontolo zao ty zasy ianao misy ny karazana influence zay tsy fantatrao mihitsy. Tsy adalana i Paoly nilaza any amin'ny Korintiana voalohany 5:10 Corinthiens 15:33 mana moa izaky ny fisaikazana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Izao tontolo zao dia misy ny atao hoe fanafitoinana araky ny tenin'ny Jesosy any amin'ny Matthieu 5:17 dia milaza hoe ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fanafitoinana kanefa lozany izay mahatonga na fanafitoinana. Ianao dia tsy avelan'ny tompo amin'ny matepoly ianao isakaiza amin'izao tontolo zao satria soa anankiroa io na ianao tian'ny Jehova na ianao tian'ny zao tontolo zao. Jesosy dia efa nilaza any amin'ny Marka 12:30 dia milaza hoe tiavan'i Jehova n'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra fa
ny satana kosa dia milaza hoe tiava amin'izao tontolo zao anyka nytenenina tany amin'le vakitsika tamin'ny jakoba 4 teo hoe fisakazana amin'izao tontolo zao dia fandrafiana amin'Andriamanitra. Inona mahatonga n'izy raha hoe fandrafiana amin'Andriamanitra donc ao baibolinao misy 1 Jean 2 verset 15 à 17. 1 Jean 2 verset 15 à 17 dia milaza hoe aza tian'izao tontolo zao na ninona koa na ny zavatra eo amin'izao tontolo zao satria maninona ny zavatra eo amin'izao tontolo zao dia avy amin'izao tontolo zao ihany ary rehaka n'izao tontolo zao dia filamaso dia nyrehaka n'izao tontolo zao ihany ny ao amin'izao tontolo zao ka mandalo izao tontolo zao sy ninona filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no aharitra hatramin'ny farany. Dia izay zavatra izay zany mahatonga ny hoe izasy ianao mila midiserne mila mamantatra hoe raha miaraka amin'olona anankiray ianao mifanerasera amin'ny olona anankiray dia mitondra soanao ve io le olona ve mitondra anao mampiorona mifanahanao ve firesahanao amin'iny olona iny tsy adalany ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny ohabolana ohatra ianao misy hitanao hoe olona mahafinaritra izy kanefa izy olona kizitombelona be dia ohatsy izy ianao hoe andeha hitory amin'io na andeha hifandinerasera amin'io mety ho azoko ihany io dia ianao no azony eo ianao ny anaraka azy eo satria ny tenin'Andriamanitra no milaza an'izany hoe ohabolana toko 220 ohabolana toko 220 andininy fa 420 dia milaza hoe aza misakaiza amin'inona ozy olona mora tesitra na maninona koa foizena zany hoe olona violent fandrao ianao ohatsy izy anaraka ny fanaony ka hiteradoza ho amin'ny fanahanao. Tena mahafinaritra be zany fampitandremana zany satria izao tontolo zao miaina aminao hoe tondra ady izao tontolo zao mitena korotana zay le fiasa satana ka zay le herin'le maizina ka araka ny tenin'i Jesosy le Jaona 10:10 zaho sy hitondra fiainana sy fiadanana fa izao tontolo zao le satana le mpangalatra tsy avy raha tsy hanapotika andringana mitondra ady ka rehefa misakaiza amin'le mpitondra ady ianao dia lasa ty ady rehefa misakaiza amin'ny mpandringana ianao lasa mandringana ka zay zavatra zay mahatonga an'le hoe aoka mila mamantatra zasy ianao hoe aiza ny tena position ka mpandroso tsara ny fanahiko farany teny amaranako azy dia tenin'ny Paoly milaza hoe Korintiana voalohany toko 10:17 dia milaza hoe ny zavatra rehetra dia azo atao kanefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Amen. Ivavaka tsika re Andriamanitra ray io renay tokoa fa miteny aminay ianao eto amin'izao tontolo zao izahay kanefa dia nitokonay dia hoe Jesosy velona atao anatinay no efa mivavaka teo anatrianao ny laza hoe tsy hanesoranao anay eto amin'izao tontolo zao nefa ny fangatahany fa kosa ny erovanao anay Andriamanitra ianao ihany koa nefa niteny hoe aniraka ny anjerinao ianao ary elo lalana anay amin'izay rehetra alehanay ary tsy hamelanay ho azo mifakapanahy na amin'ny amin'ny maso io na amin'ny nofo io fa kosa ianao dia efa nampahiry anay Jesosy Kristy tompony laza hoe indro izaho momba anareo mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo zao zany no inonay sy ny antom-pivelomanay ankehitriny ary voninahitra ho anao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen.